Iza mafy isika mafy tsika rôle amretana zao tsy afaka anao hevitra malalaka zany ny olona fa anaovana azy zay a hijadona dia manety amintsika ve zao gasy amin'ny gasy ihany no vonoina zany atsika ny tanàna ahoana tsy nampozinay anao ohatra io matoty anao hoe tsy nampozinay revato re no fidy an'io nametraka an'io teo kay no nasesy izy tena tsy fantan'le vahoaka fa tonga dia sordira mandoto tanàna fa ho avy ny vahiny dia miala daholo aloha atsika ny tanàna atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur ahoana député namana nanenina tongotra aman-tanana ireo mpivarotra moron-dalana ny fidy ny Arilala Ramanantsoa tamin'ny fifidianana be ny tanàna izay natao voatsela teo iny. Matsapa voamafy, voafitaka manoloana ny fanesorana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana mahazatra eny amoron-dalana Ranomarimanina kokoa. Androany, 2 Martsa 2024 no fehim-potoana farany nomeny be ny tanàna hialan'izy ireo eny amoron-dalana. Rehefa tsy miala moramora izy ireo dia esorina ankeriny. Ary izay ny antony mampienjana ny tady satria ny mpivarotra moron-dalana tsy manaiky esorina, ny be ny tanàna kosa nefa tsy maintsy hanala azy ireo ankeriny rehefa tsy ala moramora izy ireo eny amin'ny fivarotana moron-dalana. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny maripahana ny fidinana an-dalambe izay nataon'izy ireo androany. Fantanina mipetraka dia zao fa nahoana no mitrotra ireto mpivarotra moron-dalana ireto androany. Tsy efa ampy azy ireo ve ny vatsitsinjo, ny so orange, ny koveta orange izay nazon'izy ireo nandritra ny fifidianana sy taorian'ny fifidianana? Isika ihany afaka mamaly an'izany, tsy ampy ny valiny satria andron'ny propagande ihany no misy an'ireny. Rehefa tapitra ny propagande dia miverina amin'ny fitadiavam-bola mahazatra. Androany anefa kitikitihan'ny be ny tanàna ny fotom-piveloman'izy ireo dia tsy inona zany fa ny fivarotana amoron-dalana. Mazava ho azy fa mitrotra izy ireo tezitra no sady sorena amin'ny be ny tanàna Arilala Ramanantsoa satria tsy izay no fanarana. Aiza zany tany iainantsika raha hery mpamiretana zao tsy afaka anao hevitra malalaka zany ny olona fa anaovana azy zay a hijadona dia manety amintsika ve zao gasy amin'ny gasy ihany no vonoina zany tsy nampozinay anao ohatra io matoty anao hoe tsy nampozinay revato re no fidy an'io nametraka an'io teo kay no nasesy izy tena tsy fantan'le vahoaka fa tonga dia sordira mandoto tanàna fa ho avy ny vahiny dia miala daholo aloha le vahiny nga no fidy anazy zay majinika inge no fidy an'io e fa raha nampozinay ohatr'izao nanenenanay vatonay ray nomenany nanenenanay ary zay tenenay atao tsara zay anisan'ny tena tonga dia nanoana total fa kay tsy nampozinay hoe ohatr'izao ny fiainan'io raha matoy io mba reny ihany ve dia anao malagasy ohatr'izao efa inona masterana fa afaka anao fanadinana zao ny zanakay satria naneko laza raha zao mbola tsisy fitaniny any efa zao nanaovana anay dia mba mangataka matamle mera a mba jereo zay a ray aman-dreny ianao a vehivavy ohatranao koa zay mitady ety fa tety rehefa zanakay zao fa 3 taona 5 taona avy zanakay efa tety a dia mangataka anazy mba hijereny manokana aloha zay mba hivarotra pilamilana satria fiainana efa satra ka boka ambany efa ronjato sy irery fianjatsika filopirenena mba hijereny zahaina miataka foty ao a izahay ambany tantana daholo izay mpivarotra reto a izay no nandany amin'ny flo mbola izay koa mbola nandany amin'ny madame le maire ambany tanàna daholo izahay fa maninay natao ohatra zao mangataka tompoko vapio izahay fa na zanakay ary zany amin'ny herinandro tsy afaka hianatra tsy voalohany ekolazy examen eky izy nakoatsan'izay
misy raha olodinina toko ny teny hoe an'ny couleur orange zany tanàna nefa ny zay vahoaka majinika mahita fa anay majinika ny tanàna fa tsy anareo lokom-boasary zany fa ny anareo lokom-boasary misy fotoana nijanonanareo ary misy fotoana elanareo noho zany aza mirehare amin'le lokonareo nareo fa eto ampahendrena sy zavatra ataonareo aoka angamba tsy le lokonareo loko politika nareo ny reharehanareo ve anareo ny tanàna fa zay majinika ny toko tanàna izy koa raha Andriamanitra Madagasikara ny teny tamin'ny andro nanao propaganda hoe vahoaka ny haingony lalana dia aoka me madame le maire Maleriva ny teny tamin'ny télé hoe nataon'le atoko adversaire koa izy nitako fa mety mahatonga ana manao an'izao zavatra zao nefa zay vahoaka majinika koa mahita hoe nataon'le mpanohatra marina mety le hoe mivarotra ny haingony tanàna noho zany mangataka fahendrena madame le maire zay mba isaina tsara alohan'ny anao zavatra aza simbaina anatin'ny ray segonda no avindreo majinika amanaliny nisany fa tsy hoe amanjata sosato raha ratsika ankaiky ity oronantsary anankiray ity dia tena hita miariary fa tezitra ny vahoaka tenin-dratsy sy opa sisa no tsy nitenenin'izy ireo teo mason'ny mpanao gazety satria tena tsy nampoizin'izy ireo mihitsy hoe tena mpamitaka ity ary lalana manantsoa ity araka ny nambaran'izy ireo tamin'ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety saika mivoy an'izay fitaka sy nenina zay ny ankabetsahany mpivarotra amoron-dalana raha nyresaka tamin'ny gazety androany satria androany izy ireo vao mahatsapa an'izany androany izy ireo vao mahatsapa fa fanabadona ireny koveta so orange jirona koa sy ny maro hafa ireny ndao aratsika kely zany toy izao hitantsika amin'izao sary zao ny atezeram-bahoaka androany raika amin'ny telopolo martsa 2024 no hitsakitsahan'izy ireo ny sarin'ny Arlala Ramanantsoa satria nosokajin'izy ireo ho mpamitaka sy mpanitsakitsaka ny asa fiveloman'olona ary misy aza miteny hoe tena manompa ny asa fiveloman'olona i Arlala Ramanantsoa araka ny nambaran'izy ireo tsy hitan'izy ireo moa ny anehoana hevitra dia ny akanjo misy sarin'ny Arlala Ramanantsoa no nataon'izy ireo fitsaram-bahoaka ndao arahantsika zany satria moa nafana dia nafana ny hetsika dia nitsangana i Arlala Ramanantsoa nanaiky ny resaka tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia nisy olo tena ny mpivarotra ihany no ny resaka mivantana tamin'ny ben'ny tanàna Arlala Ramanantsoa toy izao ny afatra nampitaina Arlala tamin'izy ireo tsy mora ny mandamina ho izy ary tsy mora ihany koa ny miala amin'ny mahazatra araka izany ny antso an'ireo mpivarotra amoron-dalana izy mba hanaiky ny fandaminana sy anohana ny fampandrosoana mba hiara-hitsinjo ny tombotsoa iombonana ho Arlala Ramanantsoa raha ny fanatrika tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana tsy hoe esorina tsotro izao ny mpivarotra amoron-dalana fa efa misy vahaolana omeny commune araka ny nambarana zany hoe misy toerana efa natokana an'izany ary ampy ho an'ny olona 500 mahery ny toerana araka ny nambarana marina nefa fa 990 ny mpivarotra amoron-dalana esorina eny amoron-dalana fa ny vahaolana natolon'ny Arlala dia 500 ny toerana ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana afindrany
somary nasadaikatra ny mpivarotra ihany zany fa andao arahantsika ny resaka izay nataony ary lalana manantsoa mivantana tamin'izy ireo. Fivarotana. Ny vahaolana eto commune urbaine dia nametoerana dimanjato mahery kely ho an'ireo mpivarotra ireo ety Analakely ihany. Mety tsy maintsy hifaneritery izy ireo ary mety tsy ahafa-po any maro izay fepety izay. Anefa isika miroso amin'ny fandaminana ary miroso koa amin'ny fanomanana ireo tetikasa lehibe izay atao ety Analakely manoloana ny commune urbaine hatreo amin'ny fiatombohan'ny petite vitesse mivadika ety ambadiky ny lapo ka mahazo aniny bonnet aty amin'ny super iny mivadika hatrany ambadika rehetra any. Fantatro fa tsy mora ny mandamina ary tsy mora koa ny miditra amin'izay fahazarana efa n'izay natao amin'ny lafiny tsenary. Ny vahaolana naroso ny commune urbaine ho an'ireo mpivarotra teny amoron-dalana ireo dia io toerana voatokana io ary ny fanampin'izay dia iray volana izy ireo tsy mandofa tsena mba mamolaka ny mpivarotra ny mpividy zany ao anatin'izay satria vehivavy maro ary vehivavy azo lazaina hoe mifidy no maro anisa koa amin'ireo mpivarotra ireo ka mba isian'ny marimaritra iraisana sy mifitsinjovana azy ireo dia mangataka ny tenako anaiky izay fandaminana izay toerana dimanjato efa voninao ary ho familana n'io toerana io dia mandritra ny ray volana tsy mandofa tsena izy ireo. Manantena fa anaiky amin'izay fandaminana izay ny mpivarotra ary koa mimponina Antananarivo anoana trany ao anatin'ny fampandrosoana ny fandaminana. Namalimo nisy olo-tenany avy tao amin'ny mpivarotra amoron-dalana nilaza izy ireo fa tsy manaiky ny fanesorana ary tsy manaiky ny fandaminana fa izy ireo dia hivarotra eny amoron-dalana araka ny valan-kafatra nomen'izy ireo teo imasony be ny tanàna ary lalana manantsoa. Araka izany rehetra izany dia somary mahasadaikatra ny be ny tanàna ihany ny valan-kafatra ireo mpivarotra fa andao arahantsika kely izany. Misaotra antsika aloha zany ho anareo mpanao gazety ho anao be ny tanàna nanaiky izay niona taminay solo tena mpivarotra eto amin'ny Analakely. Raha izao grevy misy eto Antananarivo zao na eto Analakely izao no ny antony fandaminana izay indaisinao tsy maintsy miroso amin'izay fanalanana ety amin'ny toerana mahazatra anay ve ny commune urbaine Antananarivo tompo. Dia izay moa zany no tianay izay mpivarotra hoe toerana efa nazatra anay zay nefa io nazatra ny client eo ny ahafahanay mivelona satria mantsy raha iaina hoe amolaka toerana hafa izay raha zavatra iainana hoe manahoana raha hoe zavatra tsy fandalovanao sy tsy tenenanao no ataonao mety ela ihany angambany izay vao mety vola dia nefa ny reto angambany raha iamandeny avokoa na rem-pianakaviana izay mpivarotra izay tonga eto mananjanaka sanaty ve hoe dia andro fanampiana natosika efa meo foana izay fa aloha zay hivarotra ara-dalàna amin'ny toerana mipetrahanay tompo. Satratsika tompo dia voalohany dia mividianana aloha ny olona hivarotra somatsara fananana lamo be ty aiza moa zany fivarotanareo eto amin'izao misy fitoeranay dia Analakely rehetrarehetra varotra ina moa zafady zay mpivarotra prix scolaire dia tompo mivarotra an'ireny karazana an'ireny zay dia aloha ilay fividianana mba handeha fa ny vahoaka ny tsara fa tena mijaly zay raha hoe akaty Analakely zany nareo dia zay mba afatra izany aloha zay mba zay tsy mila mpanao politika mamorona zavatra anonanina sy an'izany fa aloha zay mba hivarotra fa tena tsisy hidiranay ilay fa zay hifidy dia zay malala an'izay tianay izy fandaminana isika eto Analakely no anomboana izany fandaminana izany ny fandaminana voalohany amin'ny fanalalahana ny trottoir izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra dia ny fangatana amin'ireo mpivarotra mba tsy hivarotra alohany amin'ireny trottoir ireny. Ny vahaolana
tokona no sady midina an-dalambe ireo zanaka an-trano volomboasary mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy ny manodidina. Milanja sorabaventy no sady mitsioka soufflé. Miantsoantso hoe tsy manaiky ny analana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana mahazatra eny amoron-dalana. Mahatsiaro voafitaka izy ireo manoloana ny fanesorany ben'ny tanàna ary lala Ramanantsoa azy ireo izao amin'izao fotoam-pahasahiranana izao. Mahatsiaro voafitaka satria izy ireo no anisany nanome vato nandatsabato ho an'ny kandida volomboasary nandritra ny fotoana ny fifidianana ny fanesy teto amintsika na tany fifidianana filoham-pirenena zany na fifidianana ben'ny tanàna na solombavambahoaka. Raha lazana fomba hafa dia zao izy ireo no nametraka ireo tompona ndraiky mpanjakana maro izay nofidina teto amintsika toy ny ben'ny tanàna solombavambahoaka ary ny filoham-pirenena. Ankehitriny nefa toa lasa nokakeriny ambotiana izy ireo ankehitriny raha ny oam-pitenenana malagasy no ilazantsika azy. Ny anton'izay zavatra zay zany dia nomena taratasy zay tamin'ny afako maly fa tsy azy ivarotanay intsony toeram-pivarotanay zay nivarotanay nandritry ny 20 taona mahery. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena ihany koa eo ihany koa ny crise ara-tsosialy. Io zany nenay mba hoe asa fivelomana melomana vady aman-janaka. Ny tanany teny meny ben'ny tanàna ary azo atao ihany koa hoe namitaka anay satria nidina tamin'ity toeran'ity izy tamin'ny propagande ary nampanantena fa tsy fanelingelina fa hiara iasa. Zao izy mivadika amin'ny zavatra nyteneniny. Atao ny fandaminana aleo zay ihany loha hivarotra satria ny asa tsy misy ny fiainana sarotra zay koa esorina amin'ny toerana hivarotanay dia tsy tafavoaka mihitsy zay. Mahatsikaritra ihany koa izy ireo mpivarotra amoron-dalana ny resaka eto hoe no ny fahatongavan'ny Emmanuel Macron sy ireo vahiny maro hafa ho tonga eto amintsika no antony analana azy ireo mba hanafenana ny fahantrana misy eto amintsika. Nanambara izy ireo fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ary tsy hiala hatramin'ny farany eny amoron-dalana satria tsy tokony hafenina nizaniza ny fahasahiranana eto amintsika. Tsy mety ny mihatsara velatsy ho izy ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny resaka tamin'ny mpanao gazety androany. Le fahatongava Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay mahatonga mampikorotana n'izao mpivarotra rehetrarehetra zao. Asa mihatsara velatsy nareo fa aleo hita n'izao tontolo izao fahatrano Madagasikara. Raha mahita toerana hivarotana ianao mipetraka eo amin'ny seza io izay napetraky ny vahoaka dia apetrao zay. Fa asa tonga dia korontanina dijadina tahaka izao nataonareo, tsy mety zany. Voafitaka ny vahoaka, voafitaka ny vahoaka. Ery ray zahay, mpivarotra ray zahay, hatrany Antaninarenina, Ambozatovo, Analakely, Apeoriky. Mariana fa mpivarotra manodidina eo amin'ny 350 no kasain'ny commune Antananarivo renivohitra esorina eo amin'ny toeram-pivarotany mialohan'ny hatongavan'ireo vahiny ho tonga eto amintsika. Manoloana zany rehetra zany tsara ihany raha averintsika ny tahirin-tsary hoe ireto no anisan'ny fitaovana politika mampandany ireo avy ao amin'ny antoko volomboasary. Ankehitriny moa lasa kakeriny ambotiana izy ireo ankehitriny. Tahirin-tsary roa samihafa nandritra ny hetsika fotsiny no asehontsika eto. Ny voalohany ireto fitokonana nanohitra ny hetsika fotsy tamin'ny taona 2024. Nilaza izy ireo fa leo ny mpanao politika indrindra fa ireo mpanao hetsika fotsy. Raha ny azy ireo manokana dia alefa ny fifidianana dia ny vahoaka no hitsara azy amin'ny alalan'ny latsabato. Zany hoe tsy misy rarahin'izy ireo ny fitakiana izay nataony hetsika fotsy tamin'izany mitaky fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Tsy nisy rarahin'izy ireo an'izany. Ndao aratsika kely ny tahirin-tsary tamin'ny 2024. Afatra ho an'ilay apôstôly 12 zany e. Avelo zay mpivarotra mba hivarotra. Aninona ty Analakely ary narefa raha hividy dia mbo makalesa ty. Zay zany tena leo an'ilay mpanao politika fa avelo zay mba hivarotra mpilaminana fa zay mba mila vola. Dia aleo ilay fividianana mba handeha fa vahoaka ny tsara. Fa tena mijaly zay raha hoe akaty Analakely zany nareo. Dia zay mba afatra zany aloha zay mba zay tsy mila mpanao politika mamorona zavatra ananana sy an'izany fa aloha zay mba hivarotra. Fa zao zay dia efa tsy malafo androany. Efa tsisy olona nandalo tsony tety zao androany fa matahotra an'ilay omaly.
dia aleo zay mba hivarotra tompo fa tena mijaly zay dia aleo zareo mba hifanao mamane problème any any fa tena tsisy idiranay le fa zay ifidy dia zay malala an'izay tianay mangataka zay le mpanao politika rehetra anakorotana ny fiainana mihitsy fa zay no anay anio tadavinay anio fa ry zareo nefa manapana fa alao fividianana an'izay dia zay tianay no mipetraka eo zay topoka dia mangataka filaminana satria zay mpivarotra majinika any amoron-dalana fonenanay dia mangataka filaminana zay fa raha le grevy miditra zany dia lasa tsisy mividy any aminay dia lasa tsy misakafo ny zanakay dia aloha zay vahoaka zany tsara anazy tadiditsika ihany koa fa nisy an'ity horonan-tsary prix scolaire ty pikaramanady avy tao amin'ny vovonana irmar ireto hitantsika amin'reto sary reto ny taona ireo mpivarotra amoron-dalana anohitra ny hetsika fotsy ary tena nahomby tokoa izany na dia eo aza zany rehetra zany hita amin'ny endrika ivelany fotsiny fa tsy mpivarotra amoron-dalana ireto hitantsika ireto nanontany mpanao gazety moa izy ireo tamin'izany hoe mivarotra inona izy ireo dia saika tsy nahita valy satria kofona tsy mahalala nahita valy dia farany teny hoe mpivarotra prix scolaire fitaovam-pianarana hoy izy ireo tamin'izany da hoarantsika kely zany voalohany dia fividianana aloha ny olona ivarotra somatsara tanàna milama be ty aiza moa zany fivarotanareo eto misy kelinay dia analakely rehetrarehetra varotra ino moa zafady zay mpivarotra prix scolaire eny tompo mivarotra nireny karazana reny zay ho antsika zay mbola tsy maharaka nda hoarantsika kely ny fanambarana zay nataony Arlala Ramanantsoa tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay da hoarantsika zany fandaminana isika eto Analakely no anomboana izany fandaminana izany ny fandaminana voalohany amin'ny fanalalahana ny trottoir izay natokana mampandeha tongotra dia ny fangatana amin'ireo mpivarotra mba tsy hivarotra alohany amin'ireny trottoir ireny ny vahaolana entinay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia amin'ny fisoratan'izy ireo anarana izay atao eny amin'ny tranom-pokon'olona Isotry manomboka rapitso Atalata dia avy eo mivory indray mandeha dia ampahafantarina an'izy ireo ny toerana izay ahafahany mivarotra raha ohatra nareo mandalo amin'ny petite vitesse ohatra ny ditanareo fa tsisy mpivarotra amin'ny petite vitesse raha ohatra nareo ka mankeny Andravoahangy malalaka be no mitsenana Andravoahangy fa mila rindra sy alamina izany rehetrarehetra izany dia manarakaraka izay zany amin'ny le mpivarotra amoron-dalana mpivarotra izay nefa fantany ianao fa tsy ara-dalàna rehefa mandohetsaka fireo mandehana nefa dia tonga dia tany hoe lasa io zany lalovan'le resaka politika be foana ny navoan'io hatramin'izay toy tata fipily efa tokony efa hatra tokony efa izy zany efa tokony natao ia zao dia reo raha mandeha kelikely indray zao dia misy dirana politika dia alindray aloha fa dia alay zoeny antsay ma dia izay nidira fa dia misaotra atsika tonkora zao io moa zany le mitovy ale hoe fifidianana dia andao amin'izay vita ny fifidianana dia barakay saka mba ohatra ny tianao haitianako zatra mpikavarana nandalo teoteoko mety zay le izy vita ny fifidianana dia barakay fa rehefa talohan'izay dia hoe avy amin'izay taloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko allo manahoana miaraba zala salama ino idirako voalohany dia momba le resaka situation alimentaire tanako nare saminareo ihany endry mato gouvernement no manao zavatra manao zavatra manao fausse information zany tsisy idiran'ny olona nareo ihany no sady mampiditra mamoaka idiranao hatramin'ny base toliara Tananarivo revohitra Analamanga tokoko tsy toliara mandehana anao makany toliara dia teninao an'izany ny olona any mahita tombony amin'iny nareo fa tsisy olona grevy zany any dia hitanao hitanao eto tanàna ianao mitabataba be ngaly ito any toliara tsisy idiran'ny toliara ny ety ary tsisy idiran'ny ety ny toliara fomba le resaka varotra amoron-dalana za tena tsy androko mihitsy alaka misy ny andro elan'ireo andana figalabonako amin'ny trottoir efa tsy azo atao dia tsy azo atao zareo no mifidy an'ireo tao misy etika fotsy teo fa nareo varotra amoron-dalan'ireo misy mitabataba tamin'io tsy mila fa tsisy varotana fa ny anay zanjykely aky za aloha manoana ny be ny tanàna ataovy be ny tanàna ngava amin'ny efatra marainao marary asikomando mihitsy na raha tiako raha rafilakirino venona mihitsy za no tena mihitsy zay no misy raha fa tsy azo ivarotana tsy azo ivarotana fa n'olona reria ivato ery varotana nefa tsy zangeza beko nena resy varotana kely sasesirefana eo Analakely io amin'izay tsy ara-dalàna aloha asorony any
efa foaviana ny tenena tsara tanàna asory any za tena manoranao be ny tanàna bravo be ny tanàna asory avelo mihitsy oa aloha tsisy zany afa nomena taria amin'ny tsena be ny sotry tariva